Dimy amby roapolo marika ravalomanana. Dimy amby roapolo marika ravalomanana. Dimy amby roapolo marika ravalomanana. Programme manifestant amboniny tanana teboka rody midina dala fandripahalema sakafo sy fampianarana volo sy fiompiana fahasalamana jiro mazava teknôlôjia asa sy rano fisotro madio fialamoly fizahantany ravalomanana marika ianany navitan'izany kanony safidy mahaiza mitadidy fisika efa leoninana kobaka mbava sy mangidy andoia voalohany tonga eto mahajanga no propaganda ary propaganda dia hoe tonga mavidy amin'ny mavidy volana novambra ary fidio a lalana fa 2020 tiako Madagasikara misy andada ty manifesto ty dia paikady vaovao mbola tsisy nanana izy ty ary tsisy manana an'ity ireo mpifananireo na iray ary ty manifesto ty no anovana ny fiaina malagasy mba hiova hiverina amin'ny tena fandrosoana indray e. Ny manifesto zany dia efa mameza toky manome toky anareo aho fa raha mifidy ahy ianareo amin'ny fafito volana novambra laharana fa 2020 marika ravalomanana ary voaka mahajanga taterahantsika ty e. Teny tsara ara manifesto voalohany ho amboarina indray ny lalana rehetra eto Madagasikara. Fito taontsika ny teo navita 9200 km 9200 km zany hoe fa 1000 mahery isan-taona zany. Fa manaraka ataontsika mihoatra lavitra aloha izany mba hahafahan'ny olona mivezivezy mba hanana fahalalahana tsara amin'ny taona entana manentsika an'ireny olon-dratsy ireny dahalo aza matahotra nareo fa tsy maintsy paikady matipaikana ataontsika. Dia vita ny lalana mandeha amin'izay ny fandriampahalemana tsy maintsy miditra amin'ny fandriampahalemana isika. Eo amin'ny fandriampahalemana io tsy vita moramora fa izao nanaovantsika azy tsy maintsy ho arovana aloha ny olona sy ny fananany ary ny taniny. Dia izao nanaovantsika azy fandriampahalemana apetraka tsara ny fitsarana mba tena hitsara marina. Nino afa mahay anao manaraka zao mpitsara fa tamin'ny andro dada reo ministry ny fitsaran'ireo tena fantatro mihitsy ny fietsiny. Atoka zany io nataontsika amin'ny hoe bonne gouvernance. Raha vao mipetraka tsara manaraka tsara ny fahamanirana manaja tsara ny zon'ny olona mpitsara tsy hisy tsony io fa aza matahotra nareo va amboaritsika fitsarana io. Dia ny mpitandro filaminana tsy maintsy omena fitaovana sahaza azy izy ireo manaraka ny fahasalamana tsy maintsy ho karakaraina ny olona malagasy rehetra mba ho salama. Tena ho amboarina daholo reny CSP2 reny hôpitaly reny satria betsaka ny olona hitako nandritran'izay fitsidihana nataoko izay tena tsy salama tsy manam-bola aza marary ihany. Dia izay mahatonga hoe fanaovana propaganda zao voaka mahajanga matoky ianareo fa ity manifesto ty misy ny listy ny fifanekena fa hameza toky tsy maintsy tanteraky ty fidio dada arotsainy narana fa 2020 rehefa vity zay dia zao tsy maintsy hiverina any ampianarana daholo ny zanatsika rehetra tsy maintsy ho ampianarina nareo ankizy ireo amena kit scolaire amena n'ilay blouse na le tablier indray izy ireo gaza ihany mbola amena ny cantine scolaire koa satria ray amindroa amizy roa am'izao fotoandreo tsy mihinan-kanina ka tsy maintsy karakaraina manotokana ampitombo ny fidiram-bolona ny olona tsy raray aby. Tsisy fiovana mihitsy ny fiainanareo raha tsy mitombo ny fidiram-bola any am-posinareo any. Ho amena asa daholo amin'izay ny tanora ny olona rehetra
miasa tsy asiantsika olona mipetrapetraka ntsony a fa atao zay amoronana olona maro be hiasa andao